Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny alalan'izany vakiteny soratra masina izany sy ny fanatitra ary ny fahavolon-karena ary ireo fanatitra maro samihafa izay ny baikoan'Andriamanitra antsika mba hatolotra ho azy ho fampandrosoana ny asany. Araka ivavaka itsika. Jehovah'Andriamanitra iray eo isaoranay ny anaranao magaga. Isaorana koa ny amin'ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Ka nahafahanay nitondra ny fanatitra sy ny fahavolon-karena araka ny baikinao izay manao hoe aoka tsy hisy iseho foana natrehako tsy mitondra fanatitra ny olona. Vaoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Fantatray tokoa raha eo fa ny fanatitra dia mariky ny fanomezam-boninahitra ny anaranao, mariky ny fatahorananao, mariky ny fatokianay sy ny fahamarinanay koa, ary mariky ny famelan-keloka, satria tsisy famelan-keloka tokoa raha tsisy raha latsaka. Izay nefa dia tsy mitondra biby intsony araka ny baikon'ny Kristy fa Kristy mihitsy ilay zanak'ondry ny hovonoana. Dia nitondra izany izay araka ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao izay. Mino aho Jehovah ray eo fa efa voavela avokoa ny heloko tsirairay avy tamin'ny alalan'ireny fanatitra izay efa natolotra voninahitra ny anaranao ireny. Dia mitenena indray ary Jehovah fa mihaino izay amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina amin'izao ora izao. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izay mivavaka izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika sy mpanjakatsika indray no iarabanantsika androany sabata fahafolon'ny volana marsa eto Ambomarina Fanaritava Fakahita. Miarabantsika noho ny fitantanana sy ny fiten'Andriamanitra antsika tsy maty fo amanaina, velona somatsara, salama vatana, afaka mifanaritava amin'ity sabata ity indray. Ato atokantrano ato mandray zany afatra sy toroteny androany izany. Ataony angaran'Andriamanitra manokana itsika fa tsy takan'ireo olona sasany izay nodomandry. Misy tokoa nefa tsy natratra izao sabata izao intsony. Maro eran'ny Madagasikara fa nindaosy ny fahafatesana tamin'ny herinandro lasa iny. Misy ny namana sy tapaka, mpiara-mivavaka, fianakaviana tsy mba nanana tombotsoa intsony ny atrehana ity sabata ity. Ny perekopantsika koa nefa ny dia miresaka izay fahafatesana izay. Ary zavatra tsy maintsy ho andorovan'ny zanak'olombelona. Dia mahafaly azy zany miarabantsika manokana. Tantanany diantsika. Maro no avy lavitra avy any amin'ny faritany, any amin'ny farany atsimo, ary ny andrefana, atsinanana, efa tonga eto. Misy ny avy any Fort-Dauphin any, avy any Tuliara any, avy any Sakara any, ny avy any faritra Maintirano any, ny avy any faritra Avaratra iny, tany Ambilibe any, efa misy olo tena tonga. Lavitra ny lalana andehanan'ireto vahoaka ireto fa ny tantanan'Andriamanitra ny dian'izy ireo. Tonga Somatsara eto Tananarivo, tantanan'Andriamanitra ny dian'izy ireo. Koa dia isaorantsika Andriamanitra hitehaka hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Mba mitsangana kely hoe zay olona ety anoloana avy any amin'ny faritany. Tsika rehetrarehetra ivelana Tananarivo izay efa tonga eto. Reo izy ireo. Misy ny avy any Ambanja, misy avy any Sambava any, misy ny avy any Tuliara, misy avy any Nosy-be tazao aketo, misy avy any Ambovombe, ny avy any Fianaratsoa faritra Tsimotsinanana iny. Missionnaire moa avy aiza azafady? Avy any Betioky. Tsika avy any Ambovombe. Avy atony avy any Ambatondrazaka. Zandrikely avy aiza azafady? Bekily. Tatsika amin'izany. Misy avy any Bekily avy lavitra mihitsy. Tomasina, Ambanja, Ray aman-dreny. Iosy, avy any Iosy, Sambava, Manakara. Avy any amin'ny tany nahaterahan'ny paster zany Manakara zany. Dia ometsika voninahitra ireto solotena ty aloha ty.
misy efa any amin'ny toerantsika ihany koa mba mitsangana kely tsika any amin'ny toerana zay vahiny anatrika ty fitaovam-pivavahana ty androany reo izy reo mino afa vadiny reto olona reto ny vehivavy sasany ary ny lehilahy moa zany a dia efa mitsangana reo koa ny vadiny zay nitondra vady de miarabantsika tonga soma tsara avy amin'ny faritany androany raha sabata izao saorantsika Andriamanitra mahazo toerana misaotra tompokila misaotra tompovavy ya manaraka an'izay a dia tiako nisaotra manokana koa ny vehivavy nankalaza ny valo marsa satria dia ny tolagaga Madagasikara ray vohatra nahita ny firaisan-kinatsika nahita ny fifankatiavana ny firaisapo zay natrehantsika nahita tsika vaokan'Andriamanitra manatanteraka ny soratra masina izay manao hoe manekeny ny mpitondra anareo menoa ny mpaminany de ho ambininy ianareo ary isaorana koa itsika nanatanteraka ny soratra masina hoe tonga ny fahazavanao aseho ilay mazava ao anatinao fahazahafenina fa de ho any zay nanaraka tamin'ny televiziona direkta satria tsy mba afaka namonjy ny valo marsa de naheny ny filazan'ny mpanentana tao Francis Turbo hoe mialany ny apokalypsy oazany izy izy daholo zany oaza lahe mbola tsy tapitra ihany fa mbola izy ihany ve zany aretrany amin'ny mpanao gazety ny Antsiva aza dia ny aiky volana mihitsy Ismaël amin'ny Antsiva hoe ny amarony vehivavy apokalypsy nankalaza ny valo marsa nampiseho la inona hoe de hitany zao tontolo zao satria nandeha tamin'ny TVM iny nalefa hitany zao tontolo zao fa io tokoa le mazava fa nipoitra misaotra antsika mba andriambavy lanitra rehetra fa de tena nafinatra ny firaisan-kinatsika mbola nasehotsika fa mbola vahoakan'Andriamanitra iray tsy mivaky itsika mitondra ny mazava taovy mafy mitondra n'inona mazava ary zay firaisan-kinatsika zay anehoantsika ny voninahitra n'Andriamanitra io zay fahazavana zay a tsy ela intsony fa mity taona ity a anehoantsika eran'izao tontolo zao fa tonga ny mazava eto amin'ny firenena malagasy haleluya haleluya mahafinaritra de mahafinaritra de mahereza rivoakan'Andriamanitra azafenina ny mazava ao anatinao fa aseho izy de ny afatra farany aloha andraitsika ny afatra efa miverina any amin'ny fokotany ny lisym-pifidianana andehana mandray mandeha amin'ny herinandro ity jerevo hoe ao ve ny anaranao satria raha tsy ao ny anaranao de tsy afaka ampiseho ninona koa ianao zany ny mazava iny anaranao iny no afahanao maneho ny mazava ho hitan'izao tontolo zao ka de andehana manomboka amin'ity herinandro ty volana faraparan'ny marsa ty jerevo mandehana daholo verifie ho any aza mangatakandro trony zay natao hoe vaovao farany ampitaina amintsika fiangonana fa andehantsika hiditra amin'ny afatra am'izay raha mijeritsika ny afatra androany de miresaka fahafatesana izany fahafatesana zany tsy ho fahafatesana mandrakizay misy fitsanganana amin'ny maty misy fivelomana indray de inona moa ny fandraisany zany amin'ity afatra hoentitsika androany ity sy ny zavatra zay iseho raha ampitso hoe misy fahafatesana de misy fitsanganana fahavelomana indray am'izany fahafatesana izany ny tsara ho marina aloha dia tiako marina kely amintsika hoe inona moa ny antony mahatonga ny fahafatesana maninona ny olona anankiray ozy izy no maty misy antony maro mahatonga ny fahafatesana misy karazana fahafatesana firy koa resahan'ny baiboly ato andeha oloha jerevantsika mitapa amin'ny voalohany hoe inona ny mahatonga ny olona anankiray ho faty de mazava ho azy fa ny mahazatra atsika de zao marary ny olona de rehefa marary izy de maty satria tapitra ny androny
Atadidio fa misy olona maro tsy marary fa maty. Maty ny accident, maty andrano, maty voatifitra, maty nianjera teny ambony avion, maty ny vonoany olona. Fa tsy marary reny olona reny tsy nandamaka tao mpandrina fa de maty. Misy ary ny sasany de tsy marary zao fa de matory eo mety manana havana antsika na ray aman-dreny, matory eo de maraina ny andro tsy nifotsony maty. Ao ny hoe marary ny hafatesany. Misy karazana fahafatesana maro izany zay mahatonga ny olona ho faty. Fa akasationany koa tsika atao amin'ny baiboly hoe inona koa no mahatonga ny olona ho faty. Raha ny ara-nofo ny jerevana ka raisitsika le Korintianina 1:10 vakitsika manomboka ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza. Fa tsy tiako tsy ho fandrarareo rahalahy fandrazantsika rehetra dia tambany raona ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tao amin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tanenefitra. Jereo fahafatesana anankiray io. Samy misotro fisotrom-panahy iray ihany vatolampy iray ihany dia Kristy no nisotroana ny rano izay nivoaka. Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Fa ny ankabeazany ozy izy dia tsy sitrak'Andriamanitra ka naringana tanenefitra. Ny ankabeazany tsy sitrak'Andriamanitra ka naringana tanenefitra. Izy ireo nefa dia nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Korintianina 1:12 ny andininy 12 sy ny 13. Korintianina 1:12 andininy 13 sy ny 12. Fa tahaka ny teny iray ihany nefa maro ny momba ny tena. Ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza dia tena iray ihany dia tahaka izany koa Kristy. Fa ny fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo. Ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Isika rehetra dia efa samy nampisotroina ny fanahy iray. Zay rehetrarehetra natao batisa tamin'ny Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Niara-maty tamin'ny Kristy tamin'ny batisa, niara-nilevina taminy, niara-nitsangana taminy. Dia nampisotroina fanahy iray ihany. Nefa maro tamin'izy ireny ozy izy nambaran'le 10 tao le andininy 5. Ny ankabeazany ozy izy dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tanenefitra. Izany hoe nandritry ny 20 taona nandianana zany na dia fisotrom-panahy iray ihany aza no sotroina tao dia maty ny ankabeazan'le olona. Ny maty ara-nofo, maty ara-nofo, ny maty ara-panahy, maty ara-panahy, satria ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra. Matsiaro ny fony mbola vao niainga tany amin'ny voalohany. Ny batisa voalohany natao dia 70. Taty amin'ny taona sy efatra sy 2000 dia natratra tany amin'ny 1000 mahery no natao batisa. Fisotrom-panahy iray ihany zany gaga ianao ty rina fa misy milaza fa fanahy tsy izy tsony onony eo. Fanahy tsy izy tsony ny ato amintsika. Nefa nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Dia ireny olona ireny nandritry ny 20 taona zay firy ny ringana teny an-dalana. Firy tsy sitrak'Andriamanitra dia ringana teny an-dalana. Fa isika mbola manohy ny dia ihany mandrapiditra ao amin'ny tany Kanana. Mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Amen! Na dia eo aza zany fandringanana zany dia nisy ny ripaka teny an-dalana. Fa ny dia ny zanak'Israely, dia ny voakan'Andriamanitra dia mbola mandroso ihany hatramin'izao. Zany hoe misy karazana fahafatesanao zany. Rehefa tsy sitrak'Andriamanitra ianao dia maty, ringana ianao. Ireto koa misy karazana fahafatesana ihany koa. Andininy 5. Korintianina 1:10 andininy 5 sy ny manaraka. Areo ka tsy jangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:2 no ringana indray andro. Areo ka tsy akafanany tompo isika tahaka ny sasany tamin'ireny, fa na
azy ka matin'ny mena rana ireny. Areo ka tsy monomonina nareo tahaka ny sasany tamin'ireny zay matin'ny mpandringana. Antony mahatonga fahafatesana koa zany. Misy karazany telo izy ato. Ao ka tsy jangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:00 no ringana indray andro. Tondra fahafatesana koa zany, tsy aretina fa olona salama daholy. Ny olona nijangajanga tamin'ny andro ny zanak'Israely 3:00 no ringana indray andro. Io moa zany dia voalaza ao anatin'io koa ilay fijangajangana ara-panahy zay nanompo Andriamanitra volamena ny zanak'Israely rehefa niakatra tany an-tendrombohitra Sinay. I Mosesy dia nijangajanga tamin'ny Andriamanitra volamena io 3:00 ny ray maty, tsy narary reo olona reo, salama daholo reo. Tamin'io fahafatesana nahazo azy io dia misy ny fijangajangana ara-nofo, dia misy ny fijangajangana ara-panahy. Ny sasany koa izy nakafanany tompo, tahaka nakany sasany tamin'ireny fanazy ka matin'ny mena rana ireny. Olona salama tsara daholo koa reo fa makafanany tompo. Ino moa dikany hoe makafanany tompo zany? Nahafaty ny nanany mena rana an'ireto olona reto ka maty daholo. Takitaka zao nge zany makafanany tompo zany. Takany hoe za ve zany raha nidova folo-karena dia marina tokoa fa isy fitahina ao. Ao anary ahy mandofa folo-karena efa tsisy miditra mihitsy amin'ny fiainako. Raha toka hoe mafimafy kokoa. Raha lany eo pastera dia mbola hivavaka. Raha tsy lany dia efa tsy mivavaka intsony aho. Iza no alainao fanahany zany izy? Pastera ma olona ve? Sa Jehovah zay nanomeny mazava hanavitra an'ilay firenena. Akinina amin'izany hono ny sasany mbola hivavahany rapitso, tsy hivavahany rapitso. Tsy dia n'izao tonga dia miala. Zao tonga dia miala raha vo izany tondrano amin'ny fiainam-panahinao. Maro tamin'ireny koa ny ringana. Olona salama reo fa tsy marary. Maka fanan'Andriamanitra. Amin'izay tsy tokony ho atao. Ny monomonina teny amin'ny lalana teny. Zay ny ilazany amin'ny 150 ato. Areo ka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny zay maty ny mpandringana. Salama daholo koa reo olona reo fa maty. Fa monomonina amin'ny zavatra tsisy dikany. Mandrany tena amin'ny zavatra tsisy dikany. Milelalela, tabataba amin'ny zavatra tsisy dikany. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijery sy ny fonao dia monomonina. Ka voatery tsy maintsy anaraka amin'ny Mosesy tsika na dia miteny an'izany ary izy. Zay koa mba hitenenan'Andriamanitra fa nga izy rery no hitenenan'Andriamanitra. Ahoana koa ino makavady kozita. Miala teo fa tsy mety aminay zany. Sy ny sisa. Dia monomonina antony fahafatesana koa zany. Fa mbola misy antony fahafatesana ihany koa ato. Zay tsara ho resahana amintsika ihany koa. Ina koa no mahatonga ny olona ho faty koa. Efesiana 2:1. Ary anareo dia efa novelomina fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ina koa no mahafaty? Ny fahadisoana sy ninona? Fahotana. Ianao mbola velona fa maty ianao. Maty ny fahadisoana tenin'Andriamanitra. Reto zany misy karazana fahafatesana. Tsara ho fantatritsika ankoatran'ireo hoe reto ny antony mahafaty ny olona. Maty ny fahafatesana, maty ny aretina, maty ny fanompoan-tsampy, maty ny fijangajangana, maty ny fakana fanan'Andriamanitra, maty ny fimonomononana. Fa reto misy karazana fahafatesana iainantsika zanak'olombelona. Fahafatesana voalohany mahazatra dia hoe maty ny olona anankiray, maty ny ara-nofony dia maty izy. Fa misy fahafatesana anankiray koa. Fa nizaniza atao batisan'i Kristy dia miara-maty amin'iza? Miara-maty amin'ny Kristy. Karazana fahafatesana faharoa zany io. Maty ara-nofo. Fitindray ny olona atao batisa dia vonoina koa. Vonoina koa ny olona atao batisa dia maty ao koa izy zany. Fa mbola misy fahafatesana fahatelo koa lazay amin'ny Baiboly. Eo amin'ny Jona 1:10 resahantsika io. Rehefa maty Lazarosy dia hoana ny ilazany Jesosy azy? Maninona izy? Midôdô izy. Jona 1:12.
112. Jona toko 10, 112. Zany lazainy rehefa afaka zany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy, sakaizatsika fa andeha moa azy aho. 114. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Fahafatesana fahatelo zany, torimaso. Dia tsika hoe rehefa matory amin'ny alina, rehefa matory dia foanao traika am'raika amby folo alina na amby 12, dia efa misy zaza matory ao na fa matory ny vadinao. Dia jereviny mipoziny, jereviny le poziny le olona matory io. Misy ny sasany sanasana hahe, misy ny sasany ny masony no fotsifotsy be, nefa izy matory izy dia miteneny ianao dia mihetsiketsehanao fa tsy henony io. Na ny vadinao izy matory be, na zanakao vadinao matory be zay dia tsongoy kitikitio fa tsy henony. Nandramako mihitsy madamako nataoko an'io. Izy matory be tena anina iny, rangotoko le kiony eto satria izy mionda tanana ohatry zao zany, kitikitiako fa tsy heny. Zany ihany neny, tsy henony mihitsy. Petrahako tanana amin'ny lohany, ingany ty vadiko ty mba ho salama tsara. Tahin'Andriamanitra amin'izay ataony mba hikarakara, mba voakarakara tsara, fa tsy henony zany. Jereva koa le zaza matory elatra be, tanana ny valapatra, dia tena olona maty, tena maty. Fahafatesana koa noharina amin'ny torimaso, karazana fahafatesana koa zany matory ny olona. Telo zay. Ny fahaefatra dia vao nivakitsika tamin'ny Efesianina tao, maty ny fahadisoa inona izy, fahadisoan-kevitra sy ny fahotana. Karazana fahafatesana mahafatika io zany ny fahadisoan-kevitra. Matoto mandehandeha eny le olona, fa izy iny dia maty izy iny, fa maty ny fahadisoany iny, maty ny fahadisoan-kevitra. Diso hevitra izy raha zay fa nivadika bibilava ny pastera Maiolona, dia mino an'izany tokoa izy. Nefany i pastera Maiolona nivadika hippopotame tsy hitany, fa ny bibilava no hitany. Diso hevitra le olona, diso hevitra izy ara-tsoratra masina. Maty diso hevitra anareo ny tsy fahalalànareo ninona ny soratra masina. Dia matoto mandehandeha zany reny olona reny, fa maty le olona, diso hevitra. Fahafatesana fahaefatra zay, dia mba akaonoto tsara, sao dia mba voadiny ianao ndray andro any, misy karazana fahafatesana firy moa amin'ny Baiboly. Fa ny karazana fahafatesana farany lazaiko antsika atao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 5:5. Fa zay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fa havelony. Zay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fa havelony. Manara-po amin'ny fahafinaretana. Olona maty ve afaka manara-po amin'ny fahafinaretana? Fa mbola velona tsara zany le vehivavy, dia manara-po amin'ny fahafinaretana, fa izy manara-po amin'ny fahafinaretana efa maty izy io, fa mbola mitsangana. Zany hoe misy karazana fahafatesana be da be zany, naranofo naram-panahy ato amin'ny Baiboly. Misy karazana fahafatesana be da be, fa zao io fahafatesana io dia nitranga tamin'ny Lazarosy. Inona ny zavatra nambaran'ny Baiboly amin'izany nefany rehefa ho faty Lazarosy. Verintsika ny Jaona toko 1:20. Jaona toko 1:20 dia 1:20. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teo ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatra fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao, hitsangana ny anadahinao. Fa io Marta taminy fantatra fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, zaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ana dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, Tompoko, mino ahy. Mino izany va ianao? Eny Tompoko, mino ahy. Daory mba ataontsika sary anankiray, ataontsika hoe ity firenentsika malagasy ity Lazarosy.
ity natao hoe Lazarosy. Ina ny zavatra nitranga de ozy izy i Marta, ozy izy ny fiangonana zany satria Marta vehivavy. Tompoko, raha teto ianao de tsy maty ity firenena malagasy ity, tsy maty ny fantrana sy ny fahoriana ohatr'izao. Raha teto ianao de tsy maty. Nefa fantatra fa na de kehitriny aza na inona na inona angatanao amin'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anao izany. Ninona angatanao amin'Andriamanitra Kristy dia ho ataony aminao zany. De hoy Jesosy hitsangana amin'ny maty ty firenena malagasy ity. Amen. Ataovy mafy ny teky. Miaraka amin'ny feo mafy manao hoe hitsangana maty ty firenetsika ty. Hoy ny tompo hitsangana maty. De hoy ny fiangonana taminy fantatra fa hitsangana ihany izy amin'ny maty amin'ny andro farany. Mbola hitsangana maty ihany ty firenetsika fa mbola any amin'ny andro farany ihany zany. Any amin'ny vinavina any amin'ny taona 2080 any, na taona 2090 na 2300 any izy vao hitsangana maty. Zay zany nieritreritry le fiangonana. Eny hitsangana maty any ty firenena fa raha ny vina eo ampelantananay tsy mbola rapitso no hitsangana amin'inona amin'ny maty. Fa na ny vina ny mpanao politika aza mbola misy vina 5 taona, mbola misy vina 20 taona, mbola misy vina 30 taona. Zay vao hitsangana maty le firenena. Normal tokoa zay amin'ny maha-olona. Zay tena hevitr'olombelona amin'ny maha-olona tsika. De zay ny kajikatsika amin'ny maha-olona tsika hoe hitsangana maty tokoa ne ty anadahako ity fa mbola any aparany. Hitsangana maty tokoa ne ty firenena malagasy ty am'izao fahafatesany zao. Fa mbola hoela izany fa tsy izao. De hoy Jesosy, izao ny fananganana amin'ny maty sy ny fiainana. Zay mino ana de maty aza de ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? De hoy izy le vehivavy, hoy le fiangonana, eny tompo, mino ahy fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra zay tonga am'izao tontolo zao. De mino tokoa ianao le Kristy tonga eto amin'ity firenena malagasy ty. Amonjy ty fa mbola any aparany any izany fa tsy izao. Manino moa mampatonga ny Marta ilaza hoe mbola any aparany any? Nataontsika ny fiangonana. Manana finoana ny fiangonana fa hitsangana ilay firenena malagasy, hitsangana i Lazarosy, manana finoana an'izany izy. Fa tsy hoe rapitso, tsy hoe na androany, fa mbola any aparany any izany. Any aparany any zany. Ina ny antony mampatonga an'izany? Zao ny antony. Zao natoko fa 2:20 ny 7:30. Azafady 7:30 de ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. De votindray ny fanahin Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady misy vato narindrina teo. Ary hoy Jesosy, esory ny vato. Janontsika eo. Ary hoy Jesosy, esory ny vato. Maty ao le Lazarosy, maty ao le firenena malagasy. Fa zao milevonao amin'ny fanitranao, misy vato manaka anao, misy vato misaka anao. Zany hoe ity firenetsika malagasy ity zany mahatonga azy mbola miaina ao anatin'izao fahafatesana zao ary tsy hitsangana maty mihitsy ty firenetsika ty. Raha tsy miala io vato misaka anay io, fa misy vato manaka anao ary maty ao. Tsika zany misy vato manaka na ty firenetsika ty, misaka neto tsy mampandroso antsika de maty eto tsika. Ary efa firy ny maty hatramin'izay, mbola hitombo io fahafatesana io. Raha tsy afaka io vato, fa tonga ny baiko amin'ny Marta, tonga amin'ny baiko amin'ny fiangonana. Tena ataoko hoe fiangonana tsy akanavaka io fa tsy tsika irery ihany. Esory io vato io, esory io. Asaina miasa zany isika
fa tsy hoe de mijoro eo fotsiny de mino aho fa isokatra io vato fanomena baiko esory ny vato manakana andeha ry fiangonan'Andriamanitra hiaraka ifanometanana anaisotra io vato isika. Amen.